Andriamantoa sy tena dia nasolonaiko amin'ny mahasolomamavahoakanao tamin'ny toliara voalohany. Reny ny zavatrany seho maty. Nisy fifandona teo ny mpitanjo filaminana sy ireo olona nieritreritra ivory tena tapoy. Manao akory sy manao akory ny fahitanao. Ya, raha fahitako an'ity resaka fifanoherana teo anivon'ny mpitandro filaminana sy ireo vahoaka izay fantatra fa manohitra bazy ary ao anatin'izany ny tenako sy teny Randrianasolinaiko député voalohany eto Tuiliara. Zavatra voalohany azo ambara dia mahatsapa mihitsy ny vahoaka malagasy mony eto Tuiliara izay manohatra ny bazy Tuiliara fa tsy manana ny zony izy. Izany hoe ny vahoaka eto Tuiliara mizara roa. Ray vitsy ny manohana an'io bazy io, ny akabeazan'ny vahoaka eto Tuiliara manohatra bazy io na tiana na tsy tiana. Dia ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mahazo manao activité na mahazo mamoro vahoaka ireo mpanohana ny bazy Tuiliara. Dia ireo vahoaka maro anisa kosa tsy avelany fitondrana na mangataka amin'ny préfet hoe zahay tompoko dia anao fivoriana dia tsy avelany préfet ao anatin'izay zavatra. Izay nahatonga ny reny zavatra nisy tamin'ny tsy tokony hisy reny fivandonana reny raha ohatra ka ny positif fa maliny Andriamantoa préfet an'ireo olona ireo. Izany hoe zao raha ny vahoaka manohatra an'io bazy Tuiliara eo zava volombelo vonona ho faty satria potika tanteraka amin'ny fanoherana zany ny fiavian'ny bazy Tuiliara mamotika any Tuiliara, mamotika ny fivelomana ary vonona ho faty amin'izay zavatra zay. Zay nahatonga ireo vahoaka ireo tsy nihemitra mihitsy. Ary apetraky nareo koa moa ty fanontaniana ity dia valiko amin'izao fotoana izao fa niona tamin'ny préfet ny tenako, niona tamin'ny lehiben'ny gendarme, lehiben'ny miaramila, lehiben'ny polisy, lehiben'ny fitsarana anikeo maraina ny resaka tamin'ireo tompon'andraikitrareo hoe ampitovio ianareo mpitondra fanjakana vahoaka malagasy ao ampitovio. Raha mahazo mamoro vahoaka ny pomban'ny bazy Tuiliara zay olombitsy dia tokony hahazo mamoro vahoaka koa ny manohitra bazy Tuiliara zay ny akabeazan'ny vahoaka Tuiliara. Ary matoa mampiasa miaramila, zandary sy polisy ny fitondram-panjakana koa satria tsapany fa misy vahoaka tsy tian'io bazy Tuiliara. Fa raha olombitsy zany no tsy tian'io bazy Tuiliara io na tsy mila an'io bazy Tuiliara io na velana any ane. Tsy presque any amin'ny 10 000 personnes ambarako 10 000 personnes ny vahoaka handeha eny amin'ny labaterie. Ray zay tsisy risque tompoko nanankiray satria ny teny natao teo hoe mety ampikorotana vahoaka, mety hisy angalatra, mety hanimba tsan'olona, mety hamisy androba. Ny andaboy na labaterie de plage voalohany tsisy tranom-panjakana, faharoa tsisy tranon'olona na ray, fahatelo gozo ampasy no hany sy riaka. Donc zany diso tanteraka mihitsiny ny fanambarana fa mety mampikorotana le izy. Ary hendry averiko amin'ny vahoaka malagasy, hendry mihitsiny ireo vahoaka maro anisa izay manohatra ny bazy Tuiliara nanao ny famorim-bahoaka tany amin'ny plaza.
satria mba hialany zareo hoe so de hisy hanaraotra so de hisy famono fa hitatsika tsara déterminé tsara ireo olona reo hoe tsy mety am'zareo ary mety apetraky nareo ndray koa ty fanontaniana anankiray ty fa tonga de valiko eto fa hatramin'ny androany amitsika miteny androany izao de mbola tsy manana fahazahon-dalana hanao exploitation ny base toliara ny déclaration ingahy andriny rajoelona farany de ny fitenenana hoe hanao soni resaka protocole mbola tsisy zany ary ny exigence ny banque mondiale sy ny FMI mazava tsara avoaka le décret anankiroa zany fa mivoaka dikan'izay a tsy ampitsony étude d'impact environnemental fa miampy et social fiarahamonina eto tsy mety dika zay tsy misy base farany mety apetranareo ndray ny fantanina fa tonga de valiko satria fatatsodolo ny zavatra tianareo antanina am'ty androany tia 42 ny ina fahazahon-dalana novonoiny fanjakana tamin'iny conseil des ministres faran'iny permis 42 tamin'io 42 io tokony tao anatin'io any base toliara satria any base toliara ny fitsarana malagasy mihitsy no ny teny no nanao fanambarana no nanao ino anaran'ity audit ny fitsarana malagasy zay atsoka hoe cour de compte no nanambara hoe tsy ara-dalàna ny licence zay avoaka ny base toliara na toliara centre fa maninona le niteneny fitsara-panjakana tsy lasa tsy nasorony donc zany a tsy ara-dalàna dolo mbola resaka sosialy aloha zao tsy milamina ny vahoaka ny toliara amin'io base toliara ambarako tsy milamina ny vahoaka ny toliara amin'io base toliara io dikan'izay a tsy tokony mbola misy aloha io a rehefa vela hanao satria mandainga manko ny fitondram-panjakana any amin'ny any andafy any mandainga koa zany ny fitondram-panjakana rehetra zay momba ty base toliara ty hoe tsy misy mpanoatra ary vonona ny tifirina base fa nitsanga dolo ireo mpanoatra reo hatra amin'ny farany hitenenako hoe misy ny manoatra an'io base toliara tosy mavahoaka mandeha ny feo tamin'ny maray ny isan'olona naratra teny amin'ny age eto anao manotaniko hoe ny bilan officiel bilan naratra tao anatiny fifanonana misy tamin'ny maray bilan officiel tonga de omeko androany a anakienina ny isan'olo naratsy ary izaho siteny randriana solo ny aiko solom-bavambahoaka ny toliara voalohany no niantoka ny fandanina rehetra fantanina solom-bahoaka anisany mampimenomenina ny pomba ny base toliara hoe hiasan'ny tanora zanaky toliara oe fa tsy anasa manana sosoketro ve ny mpanoatra ny base toliara mba hampiditra orinasa hafa tsy any amin'ny manimba ny tontolo iany amin'ny kiray zay fanontaniana faharoa taiza solom-bavahoaka voafidy ny toliara tsy niseho tamin'ny vahoaka marobe teto ako raha zay anao teto toliara ya ary manany andraikitsy koa aho a ary nametraka an'izay inona moa ty andraikitsiko zay raha izay matoa nisy fionana tamin'ny préfet teo fitondram-pianakara za sy teny randriana soraiko no nanao an'ireny zavatra rehetra fantatro ny andraikitsiko ary zaho sy teny manohitra base toliara hatramin'ny farany ao zay manaraka an'izay de zao ny vahoaka ny toliara androany voafitaky fa raha sanatsy ny vavalady ny lelaka misy base toliara reo ihany azy manohanareo ihany no hitsangana kay tsy misy asa zao ambarako eto cahier de charge voalohany de 480 nisany asa de mbola misy andinina eo ambany eo tsy voatery olo eo toliara eto
fantanina tiako apetraka amitsika dia zao firy mille nisan'ny mpanjono ao amin'ny la batterie firy mille nisan'ny mpanjono baka Kembeny firy mille nisan'ny mpanjono any Manavaratany reny 28 000 zany hatakalonao 480 hamoaka asa zay 480 zay tsy hitakory tsy tsiketo fa tsy voatery olo aveto izy satria ny asa zao tsy misy asa ino any manday tobily bevata reny avao ary firy ty isany raiky zay faharoa manaraka zay manakory ny fambolena firy ny isan'ny mpamboly tonga dia tsy anasa fahatelo manaraka an'izay manao kory resaka tourisme ia zany olo ambony tany eto andehanao vacances zao la andehanao vacances amin'ny carrière ilaka akao raha carrière ilaka ky mbo azoko anova vacances satria lava kelikely ataoneo fa tena helo manahaky piscine io immeuble koty 100 atao x3 zay vao mitovy amin'io vao mitovy amin'ny halala ianao vacances any fahatelo fahefatry manaraka an'izany hiakatra 3 degré ny hafanana Toliara eto nisy fotoana niakatra 3 degré ny hafanana ny matimaty abako reny satria nanino io toeran'io irery ihany no toerana mandrakotra misy ala aia koa moa misy ala akoatriny io ihany iny avaratsy iny ihany misy ala satria iny ihany no misy orana donc zany tsy soa ho aitsika base Toliara ka raha resaka asa tenenao fa nare asa io fa ty asa aboakin'io 480 fa io 480 tsy voatery olo baka eto aoka atsika tsy ho voafitaky ao anatin'izay zavatra zay reo azo manohana azy reo avao ro hitoreo ndraiky fa famitahandrozy io hoe misy fanamboara lala eo misy fanamboara zao eo dia hatombotombo nisan'ny manevre iasy eo mba hamoramoratsika moa ny atao hoe hadina zany eto amin'ny tanàna ny Toliara ahoana ny afaratsika rehetra zay le izy anisany miterak'iresa be koa ny hoe resaka lay politika tonga ny base Toliara misy pour ny contre indrindra eo amin'ny sombavanao eto Toliara zao zavatra teneniko nizaniza solombavambahoaka miteny eto rehetra nizaniza ny mera eto manohitry base Toliara iaby reo za mbola tsy mahita ary mahatsapa fa misy aminay solombavambahoaka rehetra na ny mera rehetra eto pour base Toliara fa izay miteny manohitra base Toliara mission ny azy tsy mitovy zany tsy mitovy no miteny omena baikon'olona dia manao mission fa conviction tsy mila base Toliara hafa ny manao mission hafa ny manina moa ty ny conviction ndo fa ny teny reo fa nanohitry base Toliara aby reo ambarao amiko ia tsy nanohitry base Toliara tenenao amiko iza tsy nanohitry base Toliara na ingay anjirajola nanohitry base Toliara fa mission io tafiditra anatin'ny pataloha tery zay ny amaliko andresakanao teo io ny asany maro misy gaz tsika ao manitsy atao gaz misy pétrole tsika manitsy atao pétrole misy volamena tsika manitsy atao volamena ny manapahizina miteny mbo 0,02% ny safirana latsika io mbo maro ao fa atao kototo manao an'io rehetra mpandroso tanaty fa manino tsy atao reo misy menitra eo fa manino tsy atao reo fa raha hafaty any teo reo atao satria jala malaky vola malaky ka halaina atao sorona zany tanàna ity averiko atao sorona ny vahoaka ny Toliara amiko tsy mety zany zavatsy zany ary zaho sy teny manoatra an'izany ampoliko ndraiky aoka ho haitsika manavaka ny atao hoe mission na ny mpitondra fanjakana eto tsy tian'io mavandy avao rozy miteny amin'ny patron-drozy any io lainga zany tsy tian'io ary fa nanao déclaration i amindreo tsy nanao déclaration sa tenyreo aboaka koa vidéondrozy zay nyreo vohiny fa hafa ny atao hoe manatanteraka mission hafa ny atao hoe
conviction samy hafa zany mila haitsika mampiavaka an'zany zavatra reo atao solomavahoaka mahaberesaka koa ny fisian'ireo olobe hita tany tambazotra Magariva izay anisany manameloka ny fandehanana teny la batterie iny maromaro mamboteo nanao déclaration nanao kokoa fahitanao non io ane samby manany conviction olobe nanao fanambarana zao hainareo Toliara eto aby tsy vola raha maro fa manjary za tsy natao hanaratsy tolobaketo fa principe ko fa raha raiky avao nytaniko anareo aety carte ipetsarandrozy voavaly ny fanontaniana aie carte ipetsarandrozy sampiko ndray ray amindrozy avao rotsy ao anatin'izay aety ilevenandrozy aety ilevenandrozy sady tsy mipetraka amy carte ho lasibatry ny base rozy sady tsy milevy any afa-tsy olo ray any zao tosy lobavahoaka amy 6 mars zao raha teny amin'ny batterie de manakoako zay daty ya 6 anao tamin'ny maraina ny amin'ny préfet ialana am'izay mety fifandonana amin'ny 6 mars zay inona re toko ny fepetra na ny anjaikitra nyresinao par rapport am'izay raha ny ana de zao tsy 7 mars fa 3 mars ny ana de zao rehefa mangataka le olona na manohany io na manohitsy io sambomena de anjarany ny manapahefana sy ny préfet anjarany zareo no miaro ireo vahoaka reo fa tsy reo koa no mamparitaka azy ino moa atao ery zany fa zavatra teneny zareo hoe nitondra voloso nitondra antsy nitondra 10 tompoko ny fanambarana fa nisan'izany averiko ndray raha manao tatitra ny fitondram-panjakana eto Toliara de 10 ny fanambarana tondra voloso satria nijereko dolo ny video rehetra raha tamin'ny taloha de nisy fa rehefa nitenenina ry zareo hoe tsy tokony hitondra an'izany isika vahoaka hendry reo tsy nitondra rojo zany voloso zany tsy nitondra reo basipia zao excuse nataondrozy io azy ny komonjoa telo fa misy voloso atanany sa nisy basipia tatanany sa nisy meso atanany na t-shirt raha tsy nananany akizy akory ka 10 ny fanambarana averiko 10 ny fanambarana raha misy ny milaza fa mitondra fitaovam-piadiana reo oloreo tsy nitondra hitanareo iny vehivavy be vokany anjere hitanareo re zazavavy re de inona zao raha hitenentsika hoe danger reo olona reo ry zareo any tsy misy olo hafa vonono zareo any ry zareo place gozoan pasy fasika ro andehana any tsy misy olo iadinao olo mitovy hevitra ro andehany ka 10 ny fanambarana hoe hampikorotana ino hakorotanao any tsy misy trano any tsy misy tranom-panjakana any tsy misy arabe any tsisy ninininy ka ino atahoranao any io hoe hitondra inona any fa zay no teneniko hoe so de hisy fanambarana ho tonga any Taninarivo any hoe nitondra basipia tsy atompoko tsy nitondra an'izany zareo zao toa solomavahoaka sambo teo amin'ny tantarany Andaboy no nisy raha malagasy latsaka tao amafisiko iza no tena tompona andraikitra am'izay amafisiko ny nahatonga nio zavatra io tompoko dia botolo ataon'ny fitondram-panjakana zany io ane de tsy fahafantarana ny Toliara Andaboy la batterie dia toerana masina eto Toliara ao ko afatatsika rehefa anao batisa any Andaboy rehefa anao GMZ any Andaboy rehefa misy zavatra soro atao any Andaboy ary any Andaboy sarotra ndrolo anao maloto any Andaboy zany ary any Andaboy matetika misy olo tsy aveto maty rehefa tonga any amy rano any fa voasambany tamin'ny tantarany firenena nisy raha latsaka atao Andaboy mieretsereta atsika fitondram-panjakana sambany tamin'ny tantarany firenena
tamin'ny tantarany malagasy tamin'ny tantarany Toliara tamin'ny tantarany Daboy nisy rana latsaky teo Njanahary mahay azy misy hafatra manoka entiko nomena filohampirenena manolo raha reny maly mazava ny le izy raha nisy olona ny hafatra omena filohampirenena raha misy olona nanohitra an'io de izy raha sa izy de teneny hoe tsy nanohitra izy miteny amiko izy tsy nanohitra izy ino raha nyresahanay amin'ny raha lahy izy nanohitra an'io izy nanohitra ny sambo teto Toliara reny tamin'ny araky tamin'ny base iny io izy nampiantona an'io fa vokatry ny hoe mila an'ity de atao sorona zahay hafatra tsotra aza terena le zavatra rehefa tsy mety aminay satria izy zao tsotra raha teneniko tsy filohampirenena ianao mitantana ty Madagasikara ty hoy izy ianao fa tsy mihoatra an'Andriamanitra ianao Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany nampiseho fahagagany tao amin'ny ranobe masina koa toeranao tsy misy ranobe ao maneran'izao tontolo izao tsy hitanao zavatra mitsira ao tsy misy maneran'izao tontolo izao biby ao tsy misy maneran'izao tontolo izao voronao tsy misy maneran'izao tontolo izao inona ny antony koa satria filohampirenenao andravan'izay heritreritra Andriamanitra zay na zaho raha tsy mahatakatra an'izay heritreritra zay izy androany ziska amin'ity androany teo tsy mahatakatra an'izay heritreritra zay ary ambarako aminareo vahoaka malagasy meno ny tantara malagasy ianareo isika de foko 80 averiko isika de foko 80 fanontaniana mipetraka de zao isika rehefa miresaka de tsy mitovy resaka tsika fa mifankahazo tsika fa ny tantara histoire de Madagascar tome 1 et tome 2 ny teny ny fiteny malagasy ny foko manakaiky ny fiteny malagasy indrindra iza ozy izy nareo ny maskoro histoire de Madagascar iza tompony ranobe ny maskoro misy eritreritran'Andriamanitra ianao ve hanimba an'izany culture zany fa manina tsy sahatsika avoaka zany tantara zany histoire de Madagascar hoe tenitsika rehetra eto Madagasikara io ny teny manakaiky ny tena teny malagasy tamin'ny voalohany de teny maskoro livre tome 1 tome 2 misy professeur malagasy nanoratra azy misy koa vazaha nanoratra anio misy koa mopera nanoratra anio hitenenako aminareo hoe mba aza sangisangina ty zavatra ty ary za mino an'Andriamanitra tadidinareo ty teny andao tsisy lehibe noho n'Andriamanitra zany eto tsika tsisy lehibe noho n'Andriamanitra tsisy afaka hanaka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa toerany nataony hoe tsy misy zavatra hitovy amin'ity toerany ity tsisy afaka andravan'izany zavatra za mino an'izany fanontany anakiroa anaky Andriamanitra Solovambahoaka ny anankiray voalohany zany efa miteny John teo avao zany izy fa mafisiko satria maro miresaka mandeha ao anatin'ny tambazotro sosialy sy ireo ataontsika hoe mpanakiana fa hoe amin'ny Facebook ihany zany no hoe fanoherana apetrakinao zany fa tsy de tena hita sur le terrain araky ny resaky mandeha moa zany ny fomba anazavananao mahakasika an'izay faharoa nisy resaka mandeha mahakasika ny 5 tapitrisa dolara hoe tsy nomena an'izany nanao de zay nahatonga anao lasa nivadika ho mpanohitra any base Toliara ny fomba anazavanao zay rehetra zay fahitanao ny sy teny ny 5 tapitrisa sa fahitanao an'ny propagande nataoko 5 tapitrisa sa ny volana ampiasaiko nanao propagande 5 tapitrisa dika zay voavidiny 5 tapitrisa sy teny fa raha saha izy aboakiny ao dossier toerany fotoana nakako an'izany 5 tapitrisa zany na nitakiko an'izany 5 tapitrisa zany sa nareo mbola tsy nahita ka nidina teny amin'ny terrain nanohitsy base Toliara sa tsy hitanareo zaho nanohitsy base Toliara ao reo mandeha sur terrain sa iza ny autorité eto Toliara mahasamy teny aminao ohatran'izao ina ka tadiavinareo mihoatra an'izay zavatra
za rery any mbola tsy niovany langazeko nanohatra aho hatramin'ny voalohany hatramin'ny androany mbola manohatra androany non ny teniko farany de zao tsotra firenena ny resaka eto vahoaka malagasy reo rehefa mahazo alalana manao mamory vahoaka ny pomba mahazo alalana koa reto ary ambarako eto fa na tsy amenareo alalana reo ka manome alalana raro oloreo vonao faty so de gaga itsika am'izay zavatra zay zay ihany tiako So,